Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Namoaka fanambarana ny HCC fa efa nanomboka ny talata fa 27 ny volana May ny fanangonam-bokatra ny fividianana solomaboaka nataon'izy ireo. Miantso ny tsirairay hianatra ampitoniana ny vokatra ofisialy sy ampitsahatra izay mety ho endrim-piantsina izy ireo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy nanomboka androany fankalazana ny fa-15 taona ny verenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara sy ny fetin'ny foloalinda malagasy. Nanomboka androany ihany koa ny tokony ananganan-tsaina ho an'ny tokantrano malagasy tsirairay avy. Herinandro mialohan'ny fanombohan'ny salon ITM andian'ny fahavalo mipetrapetraka avokoa ankehitriny ny fanomanana rehetra. Maro ny mampiavaka ity andian'ny manaraka ity raha ny fanazavana azo. Ny sehatra ny fambolena, ny fiompiana ary ny fahasalamana no agnotsoroan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo 27 mianadahy avy amin'ny corps de la paix. Ho hatsaraina ny famokarana sy ny fampidirana ny fahasalamana isan-tokantrano eto Madagasikara izy ireo mandritra ny rotoana. Maresaka iraisam-pirenena tafiakatra zatony maty vokatra ny fifandonana amin'ny tafika any Sudan. Raha nilazany tsy hempotra amin'ny fampiasan-kery ataon'ny tafika ny vahoaka nanamafy ny ampiatra ny fahefany ny filan-kevitry ny miaramila. Ny andidin'ireo vetrany ary. Salantra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV kaminasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia namoaka fanambarana ny HCC fa efa nanomboka ny talata fa 27 ny volana May ny fanangonam-bokatry ny fividianana solomaboaka nataon'izy ireo. Miantso ny tsirairay hianatra ampitoniana ny vokatra ofisialy ihany koa izy ireo tamin'izany rary sona hianatra. Efa nanomboka ny talata fa 27 May lasa teo ny fanamvona-bokatry ny fividianana solombavambahoaka nataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Araky ny fanambarana navoaka n'ity fitsarana avy ity omaly. Ny 27 ny volana May lasa teo ihany koa araky ity fanambarana ity no nanomboka ny asa fampidirana ireo voka-pividianana voaray ka ny logiciel manokana amin'ny HCC no nanaovana izany. Nanomboka fa araky amin'ny 30 volana May ihany koa ny fitiliana lalina ireo PV mirakotra ny voka-pividianana sy ireo taratasy fitanana an-tsoratra rehetra isaky ny birao-pividianana voaray ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny alatsinainy fahatelo jona teo ihany koa no nanomboka nanao ny fampitahana ireo PV isaky ny birao-pividianana avy any amin'ny SRMV voaray ny HCC. Nijery akaiky ireo mety ho tsy fahatombomanana teo amin'ny fanasana ny vokatra ihany koa. Miantso ny tsirairay andry ampitoniana ny vokatra ofisialy avoakany sy ampitsahatra izay mety ho endrim-piantsina na avy amin'iza na avy amin'iza ny HCC ao anatin'ity fanambarana navoaka ny omaly ity ary manamafy ny tsy fironana na amin'iza na amin'iza ihany koa. Fa maro ny lesika tsy ahafahana mametraka ny fitsinjaram-pahefana teto Madagasikara hatrizay araky ny tsikera izay nataon'ny SC Fafi loha laharana ny tsy fanarahana ny lalàna sy ny rizateny mifehy izany ary ny lafiny arabola ihany koa. Ivo Richard. Ny fanovana matetika ny rizateny sy ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana no nambarany Sefafi na sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena fa azo hitarafana ny fisalasalana ny fitondrana tamin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana hatrizay. Raha tokony nanatsara ny fampandehanan-draharaha teny anivony ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, ny fanamafisana ny lalàna sy ny rizateny araka ny lalàna 412 tsipika oatra 120 ny taona 412 sakana tamin'ny fametrahan'izany ny fitsabahana andraikitra. Nitondrany Sefafi tsikera ihany koa ny fomba fanatanterahana fividianana tamin'ny fananganana ny antenimiran-doolona. Raha tokony handray anjara amin'izany ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana maro, ny be ny tanàna sy ny mpanolotsainy ihany no nifidy hatrizay.
sakana tsy nafana nametraka ny fitsinjaram-pahefana ihany koa ny lafy ny arabola raha fahefana maro no nafindra tamin'ny commune tsy mifanaraka tamin'izany ny vola nomena nidina ankila ny fampidiram-bola tantany nakoatra ny fanampiana amin'ny fampandehanan-draraha kapeny izay tafiakatra 5.10 tapitrisa ariary raha 2.10 tapitrisa ariary zany teo aloha tsy tantaratra ihany koa ny fanampiana fanampiny amin'ny fampandehanan-draraha ho an'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana beponina mitovy ohatra ny fanampiana azo ny commune Antananarivo renivohitra sy Tsikandreo hatrizay tafiditra anatin'ny vina ny filohan'ny repoblika anatin'ny fametrahana ny gouvernora isamparitra avokoa izany ho fanatsarana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy io ny nambara fa ahafana mampitovy ny fampandrosoana ananana fanjakana matanjaka. Fa ampafantatra manomboka rapitso ny fametrahana ny fitoroana itoroka tsy mitonona anarana avy amin'ny alalan'ny tranokala ny Bianco tafiditra indrindra amin'ny fomba vaovao entina mamonkitra ny tanteraka ny kolikoly eto amintsika izany raha ny fanazavana azo rarisona ihany. Mba ahafahan'ny olom-pirenena tsy hakanavaka mitoroka trangana kolikoly tsy mitonona anarana sy fifandraisana tsy tapaka amin'ny mpanao famotorana dia namorona ny fomba fametrahana fitoroana itoroka amin'ny alalan'ny tranokala ny Bianco. Miantoka tanteraka ny tsiambaratelo ny mpitoroka ny avolentany tao informatika ampiasaina ary fomba efa fanao amin'ny firenena maro miady amin'ny kolikoly ihany koa ity fomba vaovao fanaovana fitoroana amin'ny alalan'ny tranokala ity. Maro ny tombotsoa azo avy amin'ity fomba fitoroana vaovao ity raha tsy laza ohatra amin'ny fahazoana mandray ara-potoana sy aingana ny fitoroana ka manafoana ny elanelan-tany. Eo ihany koa ny fanamorana ny fifanakalozana eo amin'ny mpitoroka sy ny mpanao famotorana ary indrindra ny fiarovana tanteraka ny tsiambaratelo ny mpitoroka. Rapitso no anomboka ny fampahafantarana tao amin'ny Bianco ny olom-pirenena ity fomba fitoroana vaovao itolotra ity. Fomba izay iverin'ny Bianco fa hanafoana natanteraka ny kolikoly eto Madagasikara. Fa araka ny loharanom-baovao nivoaka io maraina io dia nisamborin'ny polisy anaovana fanadihadiana tany Paris ny filohan'ny CAF Amad Paris izay mampiatrano amin'izao fotoana izao ny kongresin'ny FIFA rarisona ihany. Nosamborin'ny polisy frantsay anaovana fanadihadiana tao amin'ny hôtely nipetrahany tao Paris io maraina io ny filohan'ny CAF Amad araka ny loharanom-baovao avy any toerana. Miatrika ny kongresin'ny FIFA atao amin'ny Paris amin'izao fotoana izao ny tenany io nosamborin'ny polisy io. Ny loharanom-baovao avy any toerana hatrany no nilaza fa anton'izao fisamborana izao ny fiahiana ofisiana kolikoly tamin'ny nanafanany CAF samy irery ny fiara-miasa amin'ny orinasa Puma izay mpanamboatra fitaovana fanaovana fanatanjahantena Allemand ka nanaovana sony fiara-miasa vaovao tamina orinasa Tactical Steel izay manana ny foibe ny Seine-sur-Mer any Frantsa. Ny loharanom-baovao ihany nahafantarana fa ny sekretera jeneraly ny CAF teo aloha Amr Fahmy izay teratany Egyptianina no nametraka fitoriana fisihana kolikoly no nilazainy fa fisihan'ny fifandraisana manokana eo amin'ny filohan'ny CAF Amad sy mpitantana iray ao amin'ny orinasa Tactical Steel izay marihina fa orinasa mpanamboatra fitaovana fanaovana fanatanjahantena frantsay. Tao aorian'ny fisamborana io dia namoaka fanambarana ihany koa ny FIFA izay nilaza fa manaja tanteraka ny présomption d'innocence ny FIFA saingy kosa raha voaporofo ny fisihana kolikoly na fitantanana tsy mahomby ka hanaratsendrika ny fitantanana sy mitantanana baolina kitra eran-tany dia momba izany tanteraka ny FIFA. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny Koly TVFM hatrany ny toy ny tirara ity. Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy nanomboka androany ny fankalazana ny fa 7 taona niverenan'ny fahaleovatenan'ny Madagasikara sy ny fetin'ny foloalinda malagasy. Nanomboka androany ihany koa ny tokony anangatsena ny tokantrano malagasy tsirairay avy. Mampiona rakotoarso. Nanomboka androany enina jona ny fisokafan'ny fankalazana ny fa 7 taona niverenan'ny fahaleovan-tena-pirenena sy ny fetin'ny foloalinda malagasy raha amin'ny fa 9 jona kosa ny ivon'ny fankalazana ofisialy manerana amin'ny Madagasikara. Nanomboka androany araka izany no fotoana nanomboa ny fananganan-tsaina ataon'ny olom-pirenena sy ny isan-tokantrano atao anatin'ny Repoblika ny Madagasikara. Hiavaka amin'ny endrika samihafa tsy toy ny fahita hatramin'izay ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny ity taona 74 ety raha ny fanazavana azo. Tianay hiavaka ny tena tianay sy irinay ary zanay komity dia amin'ny fo vaovao tena amin'ny fo vaovao feno fitiava-tanindrazana
toetsaina vaovao tia fandrosona ary fihetsika mendrika feno fahendrena zay ny tena tiana hiavaka tiana iseho manomboka amin'ity fankalazana ny 4 jona sy 24 ity. Ankoatra ireo voalaza ireo, hisy ihany koa ny vavaka iraisam-pinoana ho fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana izay atao ny 1 ny 2 ary ny 4 jona izao. Isokatra ho amin'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka mandritra ny iray volana ihany koa ny zaridain'Antaninarenina izay misy ny tsangam-bato ny fahaleovantena, fampirantiana maro isan-karazany mampiseho ny sordia ny fahaleovantena. Isokatra amin'ny 7 ora maraina ny vavahady ho amin'ny ivo ny fankalazana amin'ny 4 jona izay atao eny Mahamasina. Raha amin'ny 2 ora tolakandro kosa no manomboka ny lanonana ofisialy iarana amin'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Marina fa isan'ny mampiavaka ny fankalazana amin'ity taona ity ny fanafoanana ny fiaraha-misakafo eny amin'ny ilapam-panjakana Iavoloha. 4 jona fety ny fahaleovantena, malagasy aho tia fandrosoana, tia ny tanindrazako. Io ny teny filamatry ny fankalazana. Fa nisy namaky ny lapantanana Antananarivo renivohitra omaly alina. Tao amin'ny varavarana 5 ny trangany izany raha ny fanazavany an'ireo mpiambina ny vavahady. Tsy fantatra mazava moa mivokatra ity tranga ity noho ny tsy fanomezan'ny tompony andraikitra avavao mahakasika izay. Tatajivery aza. Ny aliny 5 jona, nisy namaky ny varavarana 5 tao amin'ny lapantanana Antananarivo, hoy ny mpiambina vavahady. Raha ny nambaran'ireo mpiasa tao amin'ny Tibrao ity, ny maraina teo izy ireo no nasaina nanaramaso ireo atota taratasiny ireo tsirairay avy. Tsy fantatra mazava hoe firy ny olona tafiditra tao ary inona avy no lasany. Raha nanontaniana ny tompony andraikitra tao amin'ny Tibrao ity, tsy namaly mazava momba ilay raharaha. Nolazaina tamin'izany fa mbola tsy mandray mpanao gazety aloha amin'izao fotoana izao. Ny herinandro lasa teo anefa namoaka fanambarana ny komuna Antananarivo renivohitra fa hampiatra mangarahara tanteraka amin'ny fomba fitantanana sy ny fomba fiasan'ny komuna Antananarivo renivohitra ka hamela malalaka tsy misy fepetra ireo mpanao gazety tsy ankanavaka hanatanteraka ny asany. Ankehitriny anefa mbola tsy tanteraka izany raha ity tranga na havakisana birao iray ao amin'ny lapantanana Antananarivo izay toeram-piasan'ny komuna Antananarivo renivohitra omaly alina ity satria dia tsy nomena fanampanazavana sy fanampim-baovao mahakasika izany ny mpanao gazety nanatanteraka ny asany teny an-toerana androany. Mametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny hoe inona no antony tsy nanomezana vaovao mazava ny mponina Antananarivo renivohitra mikasika ity fahavakisana birao ity. Inona no voaroba sy mety nanjavona tao taorian'ny fahavakisana. Iza no mety tompony andraikitra tamin'ny fahavakisana sy ireo fanontaniana marobe mila valiny amin'ny trangan'ny zavatra toy izao. Tsy maintsy ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ny toany ity tranga ity. Fa nesorin'ny komuna Androany Maraina avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana eo akaikin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka. Tsisy ny fanazazena amin'ireo mpivarotra saingy azon'izy ireo atao kosa ny mangataka tsena manaraka fepetra raha ny fanazavana azo mampianarakotoarsa. Foana madiodio tsy ahitana mpivarotra intsony eny amoron-dalana akaikin'ny kianjan'ny Maki nanomboka ny maraina teo. No tanterahan'ny komuna ambony vohitra Antananarivo androany araka ny efa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny fanesorana ireo mpivarotra sakafo masaka izay nivarotra amin'ny toerana tsy natokana ho amin'izany. Ireo mpivarotra izay efa mahery ny 20 teo eo. Tsy isy kosa ny fepetra raisina amin'ny fanonerana ny toerana nivarotana raha ny fanazavana azo avy tamin'ny tompony andraikitra iray avy ao amin'ny komuna. Saingy azon'ireo mpivarotra tao ny mandefa fangatahana tsena manaraka ny fepetra fahazahoana izany tahaka ny olon-drehetra ho hiatrany ny fanazavana. Ambolana maro araka ny efa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany no tsy nisian'ny fandraisana andraikitry ny avy ao amin'ny komuna Antananarivo manoloana ny fitoban'ny tsena teo anoloany titoby fiantsonana fiara eo Andotapenaka ity ankoatra ireo toerana maro izay mbola ahitana goragora tahaka izao eto andrenivohitra saingy toa tazanimpotsiny. Andrasana araka izany ny fepetra raisina amin'ireo toerana maro hafa ireo sa hiandry hatrany ny mpanao gazety hangataka ny tompony andraikitra indray andraikitra ve vao hanao izany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia herinandro mialohan'ny anombohan'ny salon ITM andian'ny fahavalo mipetrapetraka avokoa ankehitriny fanomanana rehetra mahakasika izay. Maro no mampiavaka ity andiany manaraka ity raha ny fanazavana azo miantarandriana. Ho totosaina eny amin'ny CCI vato manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 ny volana Jona izao ny salon ITM andian'ny fahavalo. Maro no mampiavaka ity andiany ity raha ny fanazavana. Tena misy vaovao misy satria voalohany indrindra aloha fankalazana ny 17 taonan'ny ONTM amin'io fotoanan'ny ITM io zany izy soirée amin'ny 13 juin. Eo zany nanomboana azy anamarihana hoe fankalazana 17 taonan'ny ITM.
Manarak'izay pays invité d'honneur zany hoe firenena zay manana maha izy azy tokoa Indonésie dia ampiseho zavatra maro isan-karazany ho hitantsika eo fa hatrany amin'ny sakafo, fitafy, hira, dia sisa izay anehoany fa misy fifandraisany tokoa ny culture malagasy sy ny indonésiana ary sambany tamin'ny édition an'ny ITM dia isy an'izany hoe montgolfière hiakatra zany hoe isy essai anandrany tsika rehetra zany hiakatra amin'izy io ao amin'ny salon ITM io. Ny tombo avy roe no ny teo aloha ny toerana natosana izany amin'ity taona ity. Any amin'ny CCI Ivato ka maro tokoa ny etaeta sy eritreritra izay ampandrosoana ny salon ITM aloha voalohany indrindra ampahafantarana ny malagasy ny vahiny izay mitsidika ary ny tanjona dia hatratra hatrany amin'ny 7,000 sy ariary pitsidika zay zany tanjona amin'ity raha tamin'ny herintaona dia teo amin'ny 2,000 sy ariary zay. Araka izany efa milamina avokoa ny fikarakarana rehetra izy mandritra ny fotoana ny fanentanana sy hetsika isan-karazany entina hivelaran'ny fizahantany ny salon ITM na izany eo amin'ny lafiny fampahafantarana ny mampiavaka ny Madagasikara na izany eo amin'ny lafiny fifandraisany samy mpisehatra. Androandro atsahivina ny toto-saina ny fanaovan-tsony mpiara-miasa miaraka tamin'ireo mpiara-miominantoka sy ny mpiara-miasa samihafa tamin'ny fanatontosana ity salon ITM ity. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atatsika mahakasika ny fanomezana bodofotsy izay nataony orinasa Star sy ny consulat de Monaco. Feo ihany koa mahakasika ny fampisehoana tsinjaka be izay ho toto-saina ny alatsinainy Pentecoste ho avy izao rehefa feo ary. Je suis en poudre à mon sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour, 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 mon patanzaka, zem suta samba samba cha. Bonjour, bonjour Nariwe. Bonjour, bonjour. Maru karazna gu amnas, salalo tazamya namnas. Je suis diabète. Bonjour. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BMI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchion. Sardine trésor. Met bermer comme salade, mouf. Na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. X Cola, le nouveau cocktail intense. Chère mademoiselle Ashton, je m'appelle Dossé Adams. Je fais partie du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Guernesey, fondé par Elisabeth McKenna. Ce cercle est devenu notre refuge pendant l'occupation allemande. Ces gens ont été contraints de cohabiter avec l'ennemi. Je tiens enfin un vrai sujet d'écriture. Ah, bonjour. Dossé Adams. Que s'est-il passé?
Ce n'est pas à moi de le dire. La guerre n'est pas finie pour eux. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais imaginées. Jamais. Moi aussi, j'ai perdu des proches. Si vous le permettez, j'aimerais vous aider. Si les livres ont le pouvoir de rapprocher les gens, celui-ci devrait faire des miracles. Vous n'avez pas encore goûté à tout. La tourte aux épluchures de patates. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Guernesey. Fichtre tout un programme. manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ty alina ity tsy zany fa Andriamatoa Etienne Tsiakaniasy izay solotenany mponina avy any atsimo andrefana manohatra ny fitrandrana fasimainty izay ataon'ny orinasa pasitoliara any an-toerana. Miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau-ny Kolo TV amin'ny ty alina ity. Isy ny fanambarana efa fantatrika fa misy ny raharaha mafapana mahakasika an'io fitrandrana fasimainty io any toerana amin'izao fotoana izao. Efa niakatra fitsarana moa ity raharaha ity. Isy ny fanambarana otanareo omeko anao fitenenana. Ny fanambarana moa misaotra ny mpiasan'ny TV Kolo TV zany manome izao fitenena izao ahy. Dia fanambarana zany dia hoe antroavo ataonay fianakavian'ireo olona ampirenena sivy manohitra ny tetikasa fitrandrahana fasimainty bazy toliara voatana apondra nanomboka tamin'ny faharoan'ny volana may 2024 tonga eto Antananarivo ny fianakavian'ireo olona sivy monina ao amin'ny tanàna Benety sy Ampotsy ary Tsiafanoka ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Izay nosamborina ny faharoan'ny volana may 2024 lasa teo ary notazona any amin'ny fonjany fianaran-tsoa. Hatramin'izao no izy ireo voalaza fa nandray andrara tamin'ny hetsika fanoherana ny tetikasa fitranjahana fasimainty bazy toliara ny arahany mponina avy ao amin'ireo tanàna ireo tamin'ny 17 abrily 2024. Marino fa ireo olom-pirenena sivy ireo dia anisan'ireo mponina anarivony avy amin'ny fokotany 17 ao amin'ny distrikany Toliara faharoa izay mpamboly sy mpiompy ary mpandrono ny ankamaroany ka manohitra efa antony maro ny tetikasa fitrandrahana harena kibony tany bazy Toliara satria fitranjahany fasimainty kasain'io orinasa io hatao dia hamotika ny antom-pivelomana sy ny tontolo iainana ary ny kolotrainy. Efa naneho ibetsaka ny tanàny fomba samihafa ny fanoherana ny io tetikasa fitranjahana io ireo mponina amin'ireo tanàna ireo kanefa toa tsy nisy ny haino fa voahitsahitsaka ihany ny zo amin'ny tany sy amin'ny hare voadranahary dia izao ny afara amin'ny fisamborana izao. Ny loza mitatao ankehitriny dia lavitra ny toerana misy ny fianakavian'ireo olona ireo no tazonina ka tsy afaka mikarakara azy araka ny tokony ho izy akory ny fianakaviana ka rarina ny marary ny sasany amin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ankoatsy ny fanitsakitsahana ny zo samihafa mahaolona azy ireo teo aloha dia voahitsahitsaka indray koa izany ny zo izay fototra ara-pahasalamana sy ny zo ihainoan'ny mihitsy aza. Ka noho izany dia manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana izahay. Fianakaviana ny amin'ny famotrorana ireo havana ireo indrindra moa fa amin'ny Andriamatoa Andry Rajoely filoham-pirenena ary koa amin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Tinoka Roberto izay nanome toky tamin'ny fandalovany tany Toliara tamin'ny 7 ny volana may fa hanao izany famoahana haingana ireo havana ireo. Manao antso avo amin'ny hery velona rehetra koa izy ireo na ny eto antoerana na ny firaisam-be iraisam-pirenena izay manao andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny zon'olombelona satria very hevitra ireo vahoaka. Tsy mba afaka miaro ny mitaky ny zonay mihitsy izany izy ireo fa tsy maintsy miafara amin'ny fisamborana ny sy ny figajana hatrany ny fitakiny izay zon'olombelona izany.
hiverina fa tena tsy rarina izany. Izahay dia maneho fisahorana ireo fikambanana fiarahamonina pirenena eto antoerana sy any ivelany tamin'ny fanoherana ny tolona sy ny fitakina ny zonay. Eto ampamaranana mangataka amin'ny fitonjam-pandrakana mahefa izahay mba hamototra an'ilay olona sivy voatazona ao fianaran-tsoa. Andriamatoa filoham-pirenena Madagasikara Andry Nirina Rajoelina, Pré-ministre lehibe ny gouvernemanta, Andriamatoa ministra ny fitsarana, Andriamatoa ny fananantany sy ny fanajariana ny tany, Andriamatoa ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena, apetsakay amin'ny fitondrana mahefa izao fangatahana izao masina ny tanindrazana. Ankasana tondran'izay fanambarana izay rahantsika kaikany zany makasika ity raharaha ity hoe inona ny toyan'izay. Zany amin'iny fanisehatra ny fambolena ny fiompiana ary ny fahasalamana ny antsoroan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo 270 mianadahy avy amin'ny corps de la paix. Atsarana ny famokarana sy ny fampidirana fahasalamana isa-tokantrano eto Madagasikara izy ireo mandritra ny 2 taona. Yves Richard. Iompana betsaka misehatra ny fambolena ny fiompiana ary ny fahasalamana. Ny asan'ireo tanora Amerikanina mpilatsaka ny sitrapo 270 amita iraka eto Madagasikara nanao fianianana androany. Voakasika manokana ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra, amin'ny fampiarana fomba fiasana tsarana ny famokarana ny fiarovana ny tany sy ny fampitomboana karazan-tsakafo ara-pahasalamana. Hitakosona amin'ny vahoaka malagasy izy ireo amin'ny fanatanterahana zany. Vita ny fianianana reto mpiofana vaovao reto dia hatratra 530 zany ny isan'ny mpilatsaka sitrapo miasa eto Madagasikara ary dia iara-iasa ifanometanana amin'ny mpiara-miasa malagasy izy ireo any amin'ny tanàna izay isy azy ireo any anatin'ny tompom-pitsaboana mba velatra ny fahaiza-manao ny mpiasa ary hanampy mivantana ny vahoaka malagasy. Malagasy people. Zava-dehibe ny fiara-miasa amin'ireo mpilatsaka ny sitrapo amin'ireo vondron'olona ny fotony hanatanterahana ny asa fampandrosoana. Miankina amin'ny fangatahany fikambanana nafaritra kosa ankilany ny toerana sy ny faharetany fotoana anaovana izy ireo ny asa. Satria misy fangatahana zany amin'ny communauté de gérer piscor zany hoe ina aloha le fangatan'le communauté dia misy karazana critère zany tadavin'ny piscor aloha amin'ny communauté hoe manana trano le communauté mandeha ny docteur miresaka hoe ao na resaka fahasalamana mandeha ny lehibe ny sécurité atao piscor mijery an'le toerana dia vita daholo zany procédure zay vao manaiky piscor andefan'le volontaire. 250 ny mpilatsaka ny sitrapo avy amin'ny corps de la paix eto Madagasikara ankehitriny. Ankoatra ny fanatsarana ny fambolena, iara-iasa mitombo-pahasalamana sy ny voamera ny fahasalamana izy ireo, ampandrosoana ny fahasalamana isan'ny tokantrano amin'ny alalan'ny vondron-dre mpitarika ara-pahasalamana. Isan'ny namafisina manokana hanatanterahana izy ireo ny asa ihany koa ny kolotsaina sy ny fomba fanao malagasy. Fantombo ny fanjifana ronono eto Madagasikara raha oharina tamin'ny taona lasa mbola tsy ampy anefa ny famokarana ny ronono noho ny tsy fampin'ny sakafon'omby fanadina ary zao raha nefa Sehatra mahavelona ny lalam-piariana ronono raha ny eto Madagasikara. Maro ihany koa ireo manomboka liana amin'ny ity sehatra ity ka miditra ao amin'ny fanjifanana ihany koa amin'ny fivarotana raha ny fanadihadiana natao. Ho an'ny sehatra ny fivarotana ronono, malalaka ny tsena ahafahan'ireo mpisehatra manao izany, mbola tsy maharaka ny filan'ny mpanjifa nefa ny famokarana eto amintsika. Amin'izao fotoana izao aloha dia azo lazaina hoe mbola tsy ampy betsaka ny vokatra ronono satria mbola betsaka ny ronono vovo-dronono afarantsika ny ivelany. Ny taham-pamokarany omby zany eto amintsika mbola manodidina ny 904 litatra isa-taona isaky ny omby eo, izany hoe mbola ambany dia ambany. Betsaka moa zany ny olana mahatonga ny vokatra hoe mbola kely. Ny voalohany indrindra aloha dia ny resaka sakafon'omby, izany hoe ny resaka vilona. Eo indrindra koa ny resaka fananantany mihitsy na fampiasana ny tany izay tsy ampy izany ny tanin'ireo mpiompy ambolena vilona.
Miankina amin'ny karazany omby ny fatran'ny ronono azo araka izany ilaina finiavana ny fikarakarana ny sakafon'ireo omby vavy azo na ronono betsaka sy tsara kalitao araka ny filan'ny mpanjifa. Momba fikarakarana ny omby vavy be ronono ngambany dia miankina ny finiavana zany sy ny fandavan-tena amin'ny fanatsarana mba ahitana vokatra tsara. Raha ny ronono vokarin'ny omby vavy be ronono dia ny anay zao ohatry ny hoe rasina pérenne pérosinofisiane zany dia mamoaka eo amin'ny 25 litres par jour. Ny sakafony aloha zany dia tokony manana villa hoaniny, tokony mamboly villa zany na manana zavatra maitso ohatry ny hoe karazana manana katsaka maitso, mitahiry villa maina. Maro raha hiverenana ireo vokatra voahodina azo avy amin'ny ronono. Nanomboka androany Ratsahivy ny foaran'ny ronono etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina izay aharitra 3 andro. Antom-pisian'ny hetsika ny fampiroboroboana ny seha-piariana ronono eto amintsika. Lafim-baovao hafa kosa indray dia bodofotsy misy arivo ny zaraina ho an'ireo sahirana amin'ny fokontany folo eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Fiara-miasa eo amin'ny orinasa Star sy ny Consulat de Monaco izay efa nanomboka ny taona 2024. Teny amin'ny fokontany Andafy Atsimo Tanjombato no nahazo ny anjarana tamin'ity androanyity Gaëtan Andretsilavo. Bodofotsy arivo no zaraina ho an'ireo ankizy sahirana latsaky ny 5 taona ao anatin'ny fokontany folo eto Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano sy Avaradrano ary Ambohidratrimo. Nanomboka ny 3 hatramin'ny 10 volana Jiona ho avy izao no fizarana ireo bodofotsy ireo. Fizarana bodofotsy zany izay karakarain'ny Star miaraka amin'ny Consulat de Monaco izy ity dia asa sosialy ataona isa-taona asaky ny 10 taona sahirana miisa 100 isaky ny fokontany no misitraka an'izay bodofotsy izay. Izay dia fiara-miasa izay rana miaraka amin'ny Consulat de Monaco nanomboka tamin'ny taona 2024 mba ho fanampiana andreo olona sahirana eraky ny fokontany eto Antananarivo. Fantatra zany fa betsaka ny mponina no tsy afaka mividy bodofotsy ho an'ireo ankizy ireo. Ny antony anaovana an'izany moa zany dia eo amin'ny sehatra fiara-miasan'ny Monaco sy Madagasikara indrindra izay miompana amin'ny fahasalamana indrindra moa zany ho an'ireo ankizy madinika. Izy ireo moa zany dia efa teninay hoe any amin'izay fokontany misy olona sahirana indrindra dia folo samihafa foana isa-taona no ifantenanay anazy. Misy zany Antananarivo renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo. Ireo zany no ifantenanay azy. Noho ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa Star sy ny Consulat de Monaco no nahafanana natateraka ny hetsika izay efa nanomboka ny taona 2024. Ny seha-fokontany no misafidy ireo isitraka ny fanomezana. Le olona le safidy zany zay zany mijery hoe tia no tsy ampy velomana, tia sahirana dia reny no fidina reny namenan'ireny. Fa tsy hoe ho an'ny olona rehetra koa fa ho an'ny olona sahirana. Satria misy voafeta ihany hoe zato dia ho an'ny olona sahirana mpivelomana no namezana an'ireny. Tsy le mbola kely anaka. Velom-pisaorana ireo mpahazo tombotsoa ary nampanantena fa tsy havadika vola na zavatra hafa ny bodofotsy azo. Zavatra tena zava-dehibe ondrareo ary mahafinaritra ary izay zany misy tena mihitsy amin'ny fisaorana anareo satria misy mitsimbana zany le amin'ny andro renina sy ny fahaserana ohatr'izao. Zava-dehibe mponina koa izay zavatra izay. Fankasitrahana tompoko no atolotra. Tena ampiasaina fa tsy amidy fa le izy zany sady hoe don no fahatserovana dia ho amidy ve? Tsy amidy ka. Tsy amidy fa ampiasaina fa atao hoe hividy aza atao dia misy mpanolotra dia raisina amin'ny fofa dia fisaorana no atao anareo. Fisaotra betsaka tompoko. Ankoatra ny fizarana bodofotsy amin'ireo olona sahirana tahaka izao, maro ihany koa ny asa sosialy sy ny fanasoavana ny mpiarabelona iarahan'ny orinasa Star sy ny Consulat de Monaco misalahy. Ohatra amin'izany, ny fanomezana vatsy-pianarana ho an'ireo mpianatry lycée izay mendrika. Fa tsy mbola misy ny enti-manana entina notana raki-bolana malagasy vaovao. Vokany amanalina ireo voabolana malagasy no miandry izany. Mitohy raha ny fanazavana ny fikarohana mahakasika izay voabolana izay ao anatin'ilay volana ny teny malagasy moa isika amin'izao fotoana izao Michel Arana Arzona. Ny taona 2024 no nisy ny fanotana raki-bolana malagasy farany izay ahitana voambolana amanalina. 12 taona tsy aoriana manaraka ny rivotry ny fanatontoloana voambolana maro no niforona.
Ny fikarohana momba ny teny malagasy indrindra ny amin'ireo le voambolana samihafa dia mitohy satria ny mpikaroka na ny mpahaiteny amin'ny sehatra samihafa zany na ny tonivon'ny akatiny malagasy dia manoza ny fikarohana zany. Rano marina aloha rano tokony ho izy isataona dia tokony misy rakobolana mivoaka ahitana ilay teny vaovao na voambolana vaovao ampiasaina ny fiarahamonina mbo voafaritra tsara ny heviny saingy eto amintsika no ny eto manana izay ranomarina tena tsy misy dia tratraoriana ny fivoahana na ny famoahana famolavolana nireny rakobolana ireny. Arak'izany tsy mbola misy ny enti-manana hatreto amin'ny tana rakobolana vaovao ihany koa ny fisian'ny fepetra maromaro izay andalovan'ny teny iray mialohan'ny ampidirana azy ao anatin'ny rakobolana. Ny fivoaran'ny teny izay dia hita eo amin'ny voambolana ampiasaina sy ny fomba filaza hevitra. Ny fampidirana an'ireny ao anatin'ny rakobolana dia manaraka fepetra ny amin'ny fampinenan hoe aiza ny faritra mampiasa azy, manahoana ny fampiasan'ny olona azy, inona ny tena heviny ary olona manao ahoana sy manahoana no mampiasa azy. Misy lafin-javatra ara-teknika zany tsy maintsy jerena. Nisokatra nanomboka ny alatsinainy 3 Jona teo ary mifarana ny 20 Jona izao ny fankalazana ny iray volana ny teny malagasy. Lohahevitra entina mankalaza izany ny hoe fifehezana ny teny malagasy, fifehezana ny teny vahiny. Fa efa mipetrapetraka avokoa ny fanomanana ny fampisehoana tsinjaka be izay atao totosaina etsy Antsonjombe ny alatsinainy Pentecosta ho avy izao. Hiavaka an'izao raha ny fanazavana azo fezo Ravaly. Etsika lundi de Pentecôte tsinjaka be Coliseum efa vonona avokoa ireo artista fito: Elidio, Vaiavy Shila, Big MG, Black Nadia, Chantal, Mad Max sy Tsota. Izy ireo izay ampifaly ny poniny arivo ny alatsinainy ny Pentecosta ho avy izao eny amin'ny Coliseum eny Antsonjombe. Hiavaka an'izao satria samy hanao fampisehoana feno avy ireo mpanakanto ireo. Tsy mbola miala eto Antananarivo zany na dia raha mbola lundi de Pâques sy Pentecôte fa ny tena ampiavaka azy amin'ny tendray mitoraka ity maro manko nareo mpakafy menimenina hoe manao hira roa telo de lasa mody, marina be ny anareo satria ny antony manao be da be zahay fa amin'ity zany ao amin'ny Coliseum marery Black Nadia au grand complet raha telo ny hira raiky ho efatra ho folo ny amin'ity satria ianareo no voaloha mpitiavako nareo no fitiavako voalohany ka zay mahafinaritra nareo no ataoko. Amin'ny fotoanantsika rehetrarehetra ato amin'ny Coliseum amin'ny lundi de Pentecôte le 10 juin io ato fotoanantsika rehetrarehetra Elidio grand complet io miaraka mpandihy jiaby ka araka nareo la jiaby sady Elidio matetika manome zavatra normal foana fa amindray mpandeha ty omeko zavatra 10 fois 20 fois 100 fois et plus igny omezaka nareo mpakafy de satria zegny maro be surprise omeko anareo miaraka amin'ny vaovao jiaby amindray mpandeha ty. Agnisan'ny mandray anjara amin'izany Vaiavy Shila miaraka amin'ina tonga va maro antsika jiaby fa tsinjaka be miaraka aminay milay. Hiavaka ihany koa ny haingon-tsehatra sy ny fanamafisam-peo ho ampiasaina amin'ny andron'ny fampisehoana. Manomboka amin'ny 10 maraina ny hetsika izay aharitra mandraparivan'ny andro. Alohan'ny sarana deviana aminao vaovao songatana tamin'ity alina ity. Namoaka fanambarana ny HCC fa efa nanomboka ny talata fa 27 ny volana May ny fanangonam-bokatra ny fifidianana solombavamboaka nataon'izy ireo. Miantso ny tsirairay iandry ampitoniana ny vokatra ofisialy ihany koa izy ireo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy nanomboka androany fankalazana ny fa 7 taona ny virenan'ny fahaleovatenan'ny Madagasikara sy ny fetin'ny foloalinda malagasy nanomboka androany ihany koa ny tokony anangatsaina ny tokantrano malagasy tsirairay avy. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany mandrosoa sy natao tompoko.
maro karazagna go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zotsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amlay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.